Onolotra ny arahaba tompoko. Raha ny vinany toetriny androntsika mandritra amin'ny fety aloha dia ny varatra malefaka no maritra ny toetriny andro amin'ny rampitso fa azo vahana kosa izay manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Araka izany dia ho hita taratra eny hatrany ny orana malefaka somary miatoato atao anatin'ny 3 andro ho avy ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy miainga avy any Sambava hatrany Taolagnaro. Rampitso dia mety hitoetra ny zavona maraina ho an'ny Voatany fa hisava miandalana ihany izay rehefa misandratrandro. Ny alatsinainy kosa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny ilany atsinanan'ny Voatany sy Alaotra Mangoro. Ny ilany andrefana sy ny atsimo andrefana moa dia azo vahana kokoa ny masoandro. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny janabolana izao ihany koa dia efa manomboka miataka manalavitra ny Madagasikara hatrany ilay rivo-doza ialy atao avaratra andrefan'ny nosy ato izy noho ny fisian'izy io no mahatonga ny oran'andro somary mbola mafimafy androany tany amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana iny. Araka izany dia mafisina foana ny fampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay ho amin'ny anio 12 Mey taona 2020 sy 2000. Fampitandremana miloko mena ny amin'ny mety ho fabetsahany rotsakorana any amin'ny distrikan'ny Antsiranana voalohany sy faharoa, ny faritry Sava, Ambatsoa ary ny distrikan'ny Soanieran'Ivonga sy Sainte-Marie. Mety anodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Entanina zany ny rehetra hiomana amin'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza mety isy eo. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia ahazorana malefaka ny any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Anorana tandrifindrahoana kosa morotsiraka ny faritry Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa Ingaby Masoandro aorian'ny fisavan'ny zavona maraina ho an'ny Voatany. Raha ny tolakandro kosa indray dia ahazorana eny hatrany ny any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy miainga avy any amin'ny morotsiraka Sava hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro. Mety hisy tandrifindrahoana iserana ihany indrindra ny takarivana ny alina any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny Voatany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary manodidina amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa eo amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Melaky ary Sofia. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ny Pentekosta indray ary dia ahazorana trany ho iateo morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo miainga avy any Sambava hatrany Taolagnaro. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko an'ny ilany atsinanan'ny Voatany miazana Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia. Hisava miandalana ihany moa izay rehefa misandratrandro. Ny ilany andrefana sy any atsimo andrefana kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be mihitsy Ingaby Masoandro. Vinany maripana indray somary isy fidinany kely maripana ambony indrindra any amin'iny atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Ho an'ny Voatany zao eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré, morotsiraka atsinanana 17 hatramin'ny 13 degré ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Mananika eo amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe sy Sofia. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro ny talata indray ary izay dia ny varatra azy aloha no maritra ny toetry ny androntsika vokatra izay mazava ho azy fa azo orana somary miatoato any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo, andrahoana na anjombona ho an'ny ilany atsinanan'ny Voatany sy Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia. Arahana herikerika manify moa izay eny antsefatsefany eny. Ny ilany andrefana sy any atsimo andrefana kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray dia hisy fidinany maripana ambony indrindra ho an'ny Voatany sy morotsiraka atsinanana. Manodidina amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré zao maripana ho an'ny faritra anatiny, 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 17 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa tsy misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra fa mananika eo amin'ny 30 degré eo foana any amin'ny faritry Menabe, Melaky ary Sofia.
dia izay indray mivina nytetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy izay avy etỳ mety Madagasikara dia mirary fetin'ny Pentecosta sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.